Ny maro fiderana sy anomezam-boninahitra n'Andriamanitra izay ny andro omaly alahady Pasika dia ny alatsinainy ny Pasika kosa dia maro ny safidy nandeha hitsangatsangana sy hiala voly kosa tamin'ity androany ity. Anisan'ny toerana nahasarika ny maro moa ny mpinamana sy ny fianakaviana ny manamorona ny lalan'ny baipasy Ambohimanambola iny. Hozerentsika ara ny zava-nisy teny an-toerana Vola Ravavy sy Mamy Rasoanaivo. Anisan'ny nisafidy teto amin'ny baipasy tamin'ity fetin'ny Pasika ity ny fianakaviany Razafy Manjaka. Ho azy ireo dia efa fahazarana ny fiarahana miaraka toy izao. Natonga na isafidy an'le taty baipasy zany hitanao ny andro fety zao zany mba fiona amin'ny fianakaviana dia mba miona zany rehetrarehetra dia mitady toerana hoe misy rivotra malaladalaka mitondra zazakely mba miala amin'ny mahazatra satria isan'andro zany efa miazakazaka amin'ny fitadiavam-bola ohatr'izany famelomana vady aman-janaka ao an-trano dia mba entina mivoaka kely zany le ankizy dia mba mitafaray koa ny fianakaviana. Misy firy zao nareo? Misy firy zay ireo efatra isaka ny tokantrano zao zay ireo tokantrano efatra koa ireo 9 zany zay ireo. Eto manodidina eto eto manodidina zay zao avy any Vato makaty dia ny sasany amin'ireo avy any Atosy. Ireto fianakaviana reto kosa dia raha tany Tsiranana trano nankalazan'izy ireo ny fetin'ny Pasika dia samban'izy ireo ny teto Andrenivohitra indray. Tamin'ny 7 ora dia efa teto izy ireo. Zany hoe zany izay manko avy any avaratra any Diego any fa sendra teto Antananarivo dia nantany olona hoe aiza ny tena misy le pique-nique dia any baipasy ozy ny olona dia natakaty izay. dia ahoana inona ny programme ny androany aloha mbola tsy mahazatra fa hatreto aloha mbola hisakafo. Nafinaritra maresaka ve mety inona mahasamihafa le latsinainy Pasika any Diego sy eto Antananarivo? Raha oharina any Diego aloha any tena mouvementé be satria indray calme mahafinaritra ihany. Nomboka tamin'ny firy zao nareo karakara sakafo, hihinagna sotrosotro, dia io hihina paty. Teto daholo no manana ny sakafo ve sa? Sasany no manerako avy an-trano teto izay mitontozy. Ambiance miavaka no nankalazan'ireto fianakaviana reto avy any feno manana Mahazo Arivo sy Ambohipo ny alatsinain'ny Pasika. Ny mpianakavy sy ny praimona no mifampitaona ny arankorana teto amoron'ny lalan'ny baipasy. Fianakaviana zay zany sady mpiara-manoko an-trano dia fijereto baipasy zay mba toerana hoe akaikaiky sy andoavana fre tsy mba tsy abe dépense zany. Dia ahoana ny famanana ny sakafo niarahana ve? Niarahana ka nanao cotisation zay dia iny natambatra zany nanomanana ny sakafo jus rehetrarehetra zany ao anatin'izay. Tao anatin'ny fivolana zany vetivety kely ihany nanomanana an'ilay izy ka fa natao hoe forfait tena hoe eo amin'ny 20 000 25 000 zany ny cotisation dia tonga dia efa samy namena nanoitra ny satokantrano dia iny natambatra natao zay nahavitanazy hoe zany. Zany ndray zany sady mba miara-mitina amin'ilay mpianakavy zany amin'ilay lidepaka sady mba mizara ten'Andriamanitra zany satria raha vitana ety amin'izao zao dia eo amin'Andriamanitra ihany koa tsika dia mila mitondra fanahy amin'Andriamanitra zany dia sady mba manao fety zany mba mizara ilay ten'Andriamanitra asory faran'olona. Faly miaraka amin'ny ankonana sy ny fianakaviana rehetra ary niara-ny Sotro, niara-ny Revy, ampilaminana akazitanay ny ray aman-drenay nanangonanay taty fa izy dadan-drova ny ray aman-drenay nanangonanay taty donko. Efa nisy indroa amin'izao zao miatono ary zay menakavy eniny daholo eniny mpanompa tranony rehetra nalainy daholo fa tsy navahany mihitsy fa fianakaviana ray hiara hifaly amin'izao fahatarana ny paka izao. Zao mikorano zao zay zao eny felana voly, fisitahana mahazatra ary fakahana bahana hiatrehana ny asa izay hanomboka raha pitso no andro ny alatsinain'ny Pasika.